Mbola ao anatin'ny tohiny ilay resaka raharaha fisolokiana zaza 5 tany amin'iny faritra ny Sofia iny izay noresantsika teo amin'ny vidéo ihany no hiompanantsika ato anatin'ity vidéo anankiray ity dia amin'ilay hoe ohatrinona ny vola lasan'ireo mpisoloka tamin'ireo zaza ireo ary efa tratra ve sa ahoana ny afarany ireo mpisoloka an'ireo zaza ireo tato anatiny ity raha ivolana izay nahavoasoloky an'ireo zaza marobe avy any ambanivohitra ireo ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne-nantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay efa nahito isan'andro tsy ampy-andela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba honony namantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity araky ny fanatsipiko terim-piandohana dia ilay hoe resaka ohatrinona ny vola lasan'ireo mpisoloka sy izavy ireo mpisoloka izay tao ambadika an'izay asa ratsy fisolokiana izay no resantsika ato anatin'ity vidéo ity maro dia maro moa ireo olona izay voasoloky avy tany ambanivohitra ireo ary raha ny isan'ireo zaza izay voasoloky no atao kajikajy dia teo eo amin'ny 5 teo eo ka ny vola izay nalaina tamin'ireo zaza ireo dia manodidina ny 3 tapitrisa ariary ny farany ambany izany hoe 15 millions FMZ sy 7 tapitrisa ariary ny farany ambony izany hoe 35 millions FMZ ka rehefa natao ny kajikajy tamin'ireo vola rehetra izay lasan'ireo mpisoloka tao anatin'ny iray volana izay dia teo eo amin'ny vola 200 tapitrisa ariary mihoatra kely teo izany hoe 1 milliard 87 millions FMZ tany hoany ny vola lasan'ireo mpisoloky ireo tamin'ireo ankizy rehetra ireo rehefa natao ny kajikajy sy ny totalina an'ireo vola rehetra lasan'ireo mpisoloky ireo tena maro izany vola izany ary tena manambola marina ny olona any ambanivohitra matofo nazahoan'ireo olona mpisoloka izany vola be izany ny afina tao ambadika ny numero sy ny compte Facebook isan-karazany ireo olona mpisoloky ireo ao moa ireo izay nilaza fa miafina ao ambadika ny compte izay mitonona ny tenany ho ambasady ao koa ireo milaza fa miafina ao ambadika ny compte izay mitonona ny tenany ho miaramila tany an'Allemagne ary ao ihany koa ireo zay tsy niafina mihitsy fa nitondra compte amin'ny anaran'ny tenany manokana izay fantatra mazava ny anarany sy ny sariny sy ny rehetrarehetra ary iny ilay olona tena nitondra ny compte-ny manokana izay fantatra ny anarany sy ny sariny iny dia iny ilay vehivavy izay tonga nitontona tany an-toerana mihitsy nandresy lahatra an'ireo olona ireo ary nakahavana ny olona tany an-toerana tany mba hahatonga an'ireo ankizy ireo hahatoky tanteraka azy ireo manitikitika ny saintsika vetrany raha vantany vao mahare izany hoe niafinafina tao ambadika ny compte Facebook izany dia ny hoe iza marina ireo olona ireo raha ny loharanom-baovao voaray sy ny marom-pototra dia olona avy any abefotaka avaratra izay ao ankaikiny ambanjao ny vehivavy anankiray izay tena nitondra compte-ny amin'ny anarany manokana ary tsy niafina izay vehivavy manambady manjanaka io vehivavy io ary olona avy ao befotaka sy miaina ao befotaka izy io fa ny vadin-defo mandriny kosa ilay lehilahy mody natao hoe miaramila any an'Allemagne dia lehilahy izay sud-est izy io fa miara-mipetraka aminy ao befotaka ao manana trano sy mivelona ao befotaka izy ireo ary manana trano ihany koa izy ireo ao Antananarivo renivohitra ao ary raha ny loharanom-baovao voaray hatrany dia tsy voasambany io vehivavy io no nisy resaka fisolokiana izay efa nisy fotoana io vehivavy io voasambotra ka niakatra fitsarana tamin'izay resaka fisolokiana izay
fa noho ny rehefa afaka fotoana fohy dia iny fa tafavoaka izy rehefa nandalo fitsarana izay. Efa manana dossier maloto araka izany ilay vehivavy izay tena tompon'antoka tamin'io resaka fisolokiana io. Fa ireo compte fako rehetra nampiasaina kosa dia izy mivady ihany no ao ambadika an'ireo compte ireo fa mody mitonona hoe ambasady ny anankiray ary ny anankiray mody mitonona anaran'olon-kafa ary anarana hafa mihitsy no entin'izy ireo ao anatin'ny compte fako sy sarin'olona hafa no ampiasain'izy ireo ao anatin'izay compte fakon'izy ireo zay. Mody maka sarin'olona izay efa miasa any ivelan'izy ireo no ataon'izy ireo ao anatin'ilay facebookny amin'ny compte fakony zay amin'izay mantsy moramora ho resy lahatra ireo ankizy fa tena olona any andafy ity olona miresaka amiko ity. Langolangon'izy ireo ao anatin'ny compte fako ireo ankizy ireo ary mody nandefasan'izy ireo sarina passeport efa vita mihitsy ireo ankizy nefa mbola tsy nandalo teny amin'ny toerana fanaovana passeport ankory ireo ankizy ireo. Ary no izahan'izy ireo lanina fotoana moa ireo ankizy ireo mba ahafahan'izy ireo manomana paikadin'izy ireo manaraka. Mody nandefasan'izy ireo sarin'olona izay efa nalefan'olona niasa any ivelan'izy ireo ary izay no lazain'izy ireo fa olona nalefan'izy ireo. Amin'izay mantsy tena matoky ireo ankizy ireo. Rehefa nandeha ihany ny fotoana ary napetraka ny velam-pandrika rehetra ary natao ny réquisition sy ny localisation an'ireo olona izay mpanao ratsy ireo dia iny fa tratra avokoa izy ireo izay tompon'antoka tamin'izay asa fisolokiana izay tao Antananarivo renivohitra tao. Rehefa tratra moa izy ireo natao ny fanadihadiana sy ny maro hafa dia ny haiky ny heloka vitan'izy ireo tao amin'ny polisy tao Antananarivo renivohitra tao. Fa ny nahagaga sy nahatalanjona nefany rehefa vita izay fanadihadiana izay ka nanapa-kevitra ny polisy fa hampiakatra ny raharaha eny amin'ny fitsarana dia iny fa tonga namono ny afo ny iray tamin'ireo izay mba nitonona ny tena no voasoloky, izany hoe ilay lehilahy izay tena tompon'antoka tamin'ny fandresen-dahatra an'ireo ankizy ireo tany ambanivohitra tany. Nilaza moa ity ranamana izay samby avy any ambanivohitra miaraka amin'ireo ankizy ireo fa aleo tsy akarina ny raharaha fa raha toa ka akarina ny raharaha mety tsy ho azontsika intsony ny volantsika fa mety hanindry vola izy ireo araky ny fandresen-dahatra izay nataony tamin'ireo ankizy ihany. Vantany voanare izany ireo ankizy voasoloky ireo dia iny fa resy lahatra tokoa satria ankizy avy any ambanivohitra tsy mahay ny atsimo sy ny avaratra amin'izay resaka fitsarana izay ka manasa hady izy ireo amin'izay mety tsy fahazahoan'izy ireo volan'izy ireo zay raha toa ka miakatra fitsarana ka nanaiky tsy fidiny an'izay fangatahana izay nataony ilay naman'izy ireo izay samy niara voasoloky izay. Rehefa nanaiky ireo ankizy voasoloky ireo fa tsy hampiakatra ny raharaha dia inona ho ianareo no mba ho setry ny famerenana any vola izay nataony ireo olona ireo tamin'ny androny izay faneken'ireo ankizy tsy hampiakatra ny raharaha izay. Vola 5 tapitrisa ariary no mba naveriny ireo olon-dratsy sy ny moto anankiray izay efa niasa tao ihany koa ny fananan'izy ireo izay tsy mahavita anitetim-bola rehetra an'ireo ankizy ireo akory no mba nataon'izy ireo antoka fa ireo ankizy ireo no entiny izay fandrebirebena izay nataon'izay naman'izy ireo zay dia iny fa nanaiky tsy fidiny an'izay fangatahana izay. Dia hoy hoe raha izany toe-tsaina amin'ilay hoe matahotra sao dia simba fihavanana eny fiarahamonina izay sy ny hoe matahotra fitsarana izay foana no imatimatesan'ireo olona avy any ambanivohitra dia tena hanjakany ireo mpisoloky izy ireo raha izany no mitohy satria mantsy toa lasa tezaina ilay mpisoloky amin'izay fotoana izay fa tsy hoisy mihitsy ny tena famaizana ataon'ireo olona izay lasipatra ho an'ireo olona mpisoloky ireo. Izay sy zay ny masaka azoko naroso tato anatin'ity video ity tomboky lasy tomboky vavy ka dia misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefako isan'andro. Tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.